olevavatsika to andriamanitra tonga amin'ny olony dia toko-pamonjena lehibe zany ka ninina mety mampisamboaravoara ny sambon'ny fiainana tsirairay avy ny antony maro samihafa fakapanahy famiravorany fahavalo onjam-piainana fizahan-toetra na inona rehefa ianao ny tonga eto aminay amin'ny toetra eto aminay ariato aminay dia manona hoe fiadanana hoanareo dia natsanganao zahay ho zanak'Andriamanitra ary zanaky ny fiadanana indrindra zany mariky ny fandraisana lehibe zay omenao tolobotsitra ary feno no tsy miasotra amin'ny olon-ankasitrahana dia zay manaiky anao voninanoanao voninanome voninahitra lainy amin'ny sy ny fidy azy ary tompo sady mpanjaka Andriamanitra miendrika izany indrindra i Jesosy io misy eo araky ny fombanao dia amin'ny alalan'ny teniny fahamarinanao zay fahamasinan'Andriamanitra raisinay andraisan'ny fahalovana rehetra fahazavanaina avy aminao zay manazava amin'ny aizina fa zay mandeha amin'ny maizina dia ho tafitohina fa zay manaraka ny mazava kosa tsy mba ho tafitohina tomoeranay ry Jesosy io miresa aminay araky ny fombanao fa miaino amin'ny mpanomponao rehetra ho voninahitran'Andriamanitra raitsy amin'ny anaranao tomponay hatramin'izao ary ho mandrakizay amen. Misteri izy fatam-pory ho any Efesianina ao amin'ny toko fahaenina. Efesianina toko fahaenina ka ho raisitsika amin'izany ny andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny amin'ny fiadiana atolotr'Andriamanitra ho an'ny kristianina manatrika adi-panahy. Farany mahireza ao amin'ny Tompo sy amin'ny heriny fa irezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny famandraha fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamahinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra eny amin'ny lanitra zany. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Mifahara ary ka sikiny fahamarinana ny valahanareo ary mitafiny rariny ho fiarovan-tratra. Ary kiraro ny fahavonona mpanava amin'ny filazan'ny tsara ny fihavanana ny tongotrareo ary io fanampin'izany rehetra izany dia tano ny finoana ho apinga zay azonareo hamono izana tsy mpitsambo rehetrarehetra zay alefa nilay ratsy ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Amen. Mananaty ny olona masina rehetra dia de olona zay nantsoin'Andriamanitra raisiny ho an'ny tenany ary nanaiky io zany tokoa ka velona amin'ny finoana dia amin'ny tenin'Andriamanitra na hoe velona araka an'Andriamanitra izao. Araka izay dia miatrika ady izy le atao hoe adin'ny finoana ka ao anatin'izany tsy miaisitra amin'izao tontolo zao izy fa tena ao anatin'izao tontolo zao na dia arovan'ny tompony faharatsiana ary izy ary zay indrindra ny adiny veny faharatsiana izao tany zao adin'ny fiainana ny filaza azy. Misy ny fisedrana maro samihafa ao ny mpamiravira misy ny tolona samihafa tsy maintsy atrehintsika zay tsy ilozan'ny andratrantsika na atrotraka atsika ary mety ampirofika atsika aketraka atsika zany ka hatrehiny olona rehetra tsy ankanavaka ity hoe ady-piainana ady hoan'ny fiainana na mino izy na tsy mino izy saingy izao kosa ny mino dia manana toky noho izy manana ny tompo zay momba azy mitsinjo azy miandany aminy miady ho azy ary mampandresy azy dia araka tenin'ny Jesosy tamin'ny mpianatra raha naneraka azy izy hoe endro zao izy momba nareo mandrakariva. Arak'izay tsy miady rery ny olon'Andriamanitra tsy mitondra irery ny olon'Andriamanitra tsy izy akory ro sanatriny tena miadiny fa ny tompo mihitsy raha milaza hoe mombanao dia izy no miady ho azy. Ary anitantsika mamaky ro nidiran'Andriamanitra momba ny Israely olony amin'ny adiny rehetra da maromarina fa tena Andriamanitra miady ho an'izay azy izy. Dia toko lehibe tsy antoka zay meny ny tombo antsika izany satria fantany loatra fa kely ny heritsika tsy ampy ny heritsika andresy tena tsy manana herik'olontsika na dia arika ny ady azy. Ary satria miasarotra tokoa ny andro amin'ny andro ankehitriny miatery ny lalam-pamonjena ary maro tsy visafisaina nitetika ataon'ilay ratsy anombana ny asan'Andriamanitra dia miteny sy mitaona antsika ny tompo indrindra ny lalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro ity na hoe raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba azonareo hanohitra amin'ny andro mahory
hanohitra ny dikan'izay zany dia andresy mihitsy ny izy andavo ny fahavalo fa raha ianao tsy matohitra azy resiny ianao misy azy tokoa zao tontolo zao satria ratsy izy ratsy zao tontolo zao sanatria ny fanaovan'Andriamanitra azy no ratsy fananaovan'ny olombelona azy olombelona mpanoty izy no manimba azy aniota dia miteraka ny fahasimbana izy araka ny tenin'ny Soatra Masina hoe fa fahafatesa no tampin'ny ota hoy Paolo amin'ny Romana toko fainan'ny fahatelo amby roapolo zany dia ho koa Jean apôstôly zao rehetra zao izy dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa Jean voalohany toko fadimy andiny fasivy andiny folo zany toy ny hoe efa namidin'ny olona ho amin'ny faharatsiana ho amin'ny fahasimbana ny zava-tsoa izay men'Andriamanitra azy manjakana zava-tsoa nataon'Andriamanitra manimba nataon'ny olona fa vitsy hoe mikajy azy ary hita fa miasimba zao tontolo zao dia araka ny teny anapahalalana hoe tsy mampidimapolo taona akory raha izao mitoy amin'ny fiazakazana ny fanombana dia fa tsy haiainana tsony zao tontolo zao namidin'ny olona ho amin'ny fahasimbana ho amin'ny faharatsiana zava-tsoa izay men'Andriamanitra azy manjakany zay ny teniny manjakao izy amin'ny zava-boary rehetra amin'ny azany rano sy ny sisa tsy hainy zay manjaka zay tia ratsy ny fony nefa ny tany zay ny filoan'Andriamanitra dia araka ny teniny hoe rehefa mijery azy izy dia hitany fa tsara indrindra izy ka manao zany dia tsaroana ny teny famposina ataon'ny Paoly Timote miady ny ady tsara ny finoana ianao amin'ny finoana no mandresentsika amin'ny finoana no izomantsika haitsika maritra amin'ny finoana no vonjena dia anao izy tamin'ny Timoty hazo ny fiainana mandrakizay fa ho amin'izany mientsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara izy teo masony vavolombelona maro io ny fanekena dia ny hoe an' Jesosy ka rehefa an'ny tompo ianao misy aharovoka avao ampelantanana sanatria ary Kristy no nataoko antony avelomako matoiry avako fa ny tompo dia momba izay momba azy hoe tsy fantany ianao tsy nahalala azy dia efa niantsoanao izy mainka fa rehefa ampelantanana ianao ary manaika azy tsy tsinjo zanany va izy zao nefa tsy maintsy misikina koa misika reto mijironareo sikiny valahanareo tenin'Andriamanitra avokoa zany satria ady no atrehina ka raha niteny Jesosy anao hoe izay rehetra mino ahy ny asa ataoko ataony koa dia azotsika koa manao fandikanana amin'izany hoe izay mino ahy ny ady izay ataoko aniakitro no adiny koa Andriamanitra manana ady inona no adiny dia adiny amin'ny fahavalony dia ny devoly izany dia izany adin'Andriamanitra zany koa ho aditsika ary miaraka amin'izany dia ny fiaretantsika no ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia ny fitorinany finoana ny filazantsara ho famonjenany maro io ny tena tsy zakany devoly dia io sakanany io ary zay mahatonga anao hoe raha misy azo antsin'Andriamanitra dia miasa mafy mihitsy ny devoly haakivy anao na isalasalanao hoe ho vitako zay zany asy mitoro filazantsara satria fantany fa raha io no ataonao dia resisy satria adin'Andriamanitra tsy mba ady resy fa adin'ny mandresy ditanao fa voninahitra lehibe ho anao zany hoe miaraka mandresy amin'i Jesosy zany mahatonga ny tompo hoe antsoy mba amolo ny vokatra ho izy ka lazain'ny Paoly hoe fanompopanahy mety ataony mino rehetra ty ady masina ity arak'izay satria tsy hain'olona tokoa ny tandro ny fahasoavana men'Andriamanitra azy dia very ny fahasoavana very ny voninahitra zay men'ny tompo azy satria nisy ampivina ny zavatra rehetra raha zoina ny ara-tsoratra masina dia fantatsika fa teo ny ady lehibe voalohany tsy ny tany Eropa akory zany fa ny ady lehibe voalohany zay natrehan'ny taranaky ny olombelona iady ny efa sy Adama tamin'ny fakapanana ataon'ny devoly dia indrisy resy izy dia very ny voninahitra zay natafin'Andriamanitra azy takona tamin'ny voninahitr'Andriamanitra ary dia lasa nanafina henatra fotsiny sisa ataony satria menatra teo anatrehan'ilay tompony voninahitra zay efa nanome zany ary novadiany sarotra ny mivadika amin'Andriamanitra sarotra io zay mino azy na dia miaritra izy fa mitoetra tsy homenatra na mandray azy fa mipivadika foana no homenatra ny teny manao salama tsy natohitra ny fakapanana ataony devoly taminy ka dia nandika ny didin'Andriamanitra nanohitra ny sitrapon'Andriamanitra lay amin'ilay azo izay nybarany fa tsy horaisina na inana ka ny hoe very voninahitra dia olona niala tafo zany teo anatrehan'ny fahavalony satria tsy naresy tosika ny fahavalony ka ny fomba fanao fa izay tamin'ny tany maro zay resy dia esorona eo aminy ny fiadiny rehetra esorona eo aminy fitafimboninany rehetra dia entina izy avezivezy eraky ny tanàna ho hitan'ny vahoaka sorakorahany vahoaka hoe reo faresy dia misy moa androra misy manevateva
ary zany dia tanteraka indrindra tamin'ny andron'i Jesosy raha anombona ny antony teo amin'ny fijaliana izy fantatsika fa nanana tafy tanteraka izy mba hobokain'ny olona zay mandalo eo zany satria natao fahavalon'ny fiarahamonina Jesosy. Fa misy ny plan zay amin'izay n'Andriamanitra ny olona dia isika andray ny fandresen'Andriamanitra mba hitafitsika indray ny voninahitra zay fanomen'Andriamanitra atsika fa very zany. Dia metoko-pandresena ny ten'Andriamanitra hono izy apôstôly ianareo zay mino zany efa naharesy ireny zay fanasandoka ny fanahin'ny biby fanahin'ny devoly satria lehibe zay ao aminareo izy laza hoe tompo ary lay tompo tokoa tokana zay ao aminareo zana voaloha efatra andiny fa efatra zany dia mbola niantso tokoa ny tenin'Andriamanitra zay mitendreny ho izy nantsony koa ary zay nantsony amareniny koa ary zay no amareniny nomeny voninahitra koa Romanina 8:7 fantaritsika io teny io zao manefa io voninahitr'Andriamanitra io dia tafon'Andriamanitra zay miady ny finoana ary zay ihany fa zay tsy miady kosa dia tsy mba tafiana voninahitra mampatsiaro ny fitenin'ny taolitsika hoe zay tsy miady olombodo izy ary zay tofo mpanosavy ka mazava rehefa nambarany boky ny apokalipsy raha ino zoentsika tamin'ireo fiangonana fitina amin'ity hoe fandresena voantoka ary feno zay men'Andriamanitra zay maharitra amin'ny finoana mangoytsika artsivitsika vetivety zany ho an'ny fiangonana atao Efesosy hoe ny tompo zay maharesy dia avelako hinana ny amin'ny hazinaina zay eo amin'ny paradisa n'Andriamanitra apokalipsy 2:7b ho an'ny fiangonana atao Smirna zay maharesy dia tsy hosomban'ny fahafatesana toko 2:10 dia ny fahaverezana mandrakizay zany hoe tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra ary tsy veriny intsony dia reo olona mikika hoe vonjeo fa may zay zany hoe fa tafiditra any amin'ny elo. Ho an'ny fiangonana atao Bergamosy zay maharesy ho izy dia omeko mana miafina sady omeko vato fotsy izy ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra zay tsy fantatro olona afa-tsy zay mandray azy ihany ka fanamariana zay ataon'Andriamanitra io hoe manana anjara manokana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao satria nino ary nino hatramin'ny farany. Ho an'ny fiangonana atao Tiatira zay maresika mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentiny izy ary andry azy amin'ny temby izy ka noritoro azy toy ny fanoritoro vilany tany dia arak'izay fanoraisitro tamin'ny raiko Jesosy ary omeko azy mikitana fitarikandro dia izy tena sy ny voninahiny zany ampamirapiratr' Andriamanitra ny voninahiny ary izy koa dia ataony mamirapiratra satria tarafin'le voninahitr'Andriamanitra enina dia amin'izao tontolo zao feno maizina indrindra azy sarobidy indrindra izy zany. Ho an'ny fiangonana atao Sardisy zay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ny anjely mihitsy zany ary tsy hamono ny anarany eo ambokon'ny fiainana tokoa ho iny tompo fa hanaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehany anjeliny satria tsy menatra ny fahazantsara izy daditsika hoe zay tsy menatra ny zanak'olona za koa tsy menatra azy dia fanamarinana zay ataon'Andriamanitra milaza ny amin'ny fankatoavan'Andriamanitra azy feno misokatra malalaka ho azy mihitsy ny fidirana fanjakan'ny lanitra satria tsy misy manindritro azy no izy nandray ny tompo ary nysasany tamin'ny zanak'ondry zany hoe nandalo fibebahana izy ary miaina ny batisany mandrakarivo zany hoe maty amin'ny ota ary atsangana kosa ao amin'ny fananany fananganana na fitsanganan'i Jesosy Kristy. Ho an'ny fiangonana tao Filadelfia zay maresy ny tompo no ataoko andry eo amin'ny tempon'Andriamanitra ary tsy aly amin'ny intsony izy ary hosoataka eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerusalema vaovao zay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao zany hoe manjary tomponantoka na mpiray antoka ao amin'ny asan'Andriamanitra izy ho asany ankonan'Andriamanitra zavatra lehibe zany araka ny teny Paoly mpiara-miasa amin'Andriamanitra zay ary ny farany moa dia ho an'ny fiangonana atao Laodikia zay maresy dia avelako hiaraka hipetraka amiko eto ambony seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako mipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianany Apokalipsy 7:20 zany dia milaza ny fanandratan'Andriamanitra tampony ny olona zay nanome voninahitra azy zavatra goavana tokoa zany tsy tratry ny saina dia milaza ny tena amin'ny fahazantsara hoe nareo ndraika hiara hipetraka amiko satria izy tsara ny firenena Israely 20 sy izao rehetra izao ka eo indrindra ny fahitana lehibe zay menan'ny Jaona voalaza amin'ny toko fahafito dia fasivy hoe rehefa afaka zany izy dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tamboisaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny lolariny samihafa fiteny mitsangana teo andohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehany zanak'ondry ny akanjo fotsy lava sady ny tana sapandro fitenentanany
izy ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary zany ary ny akanjo ny sasany sy ny fitreny tamin'ny ranazanak'ondry ina ny antony satria narata izy dia izy tanin'Andriamanitra no amarin'Andriamanitra tamin'ny adin'ny finoana izy satria ny adin'Andriamanitra no ekeniko a ho zakaina fa ny tena fototra zany rehetrarehetra zany dia ny hoe ny fiaretana noho ny finoanao tsy foana tsy akory ny fiaretanao noho ny finoanao maty pitsary zany azay mahafinoana azy tsy hoe tady hoe fa inona moa azy ko aloha zay vo ino ma tsy a fa mino ary rehefa zay dia anehoan'ny tompony asany indrindra isika zany ho an'ny ratan'ny Paoly indrindra etỳ An-dalateny perikiopa zay nifakitsika ka inona ny votoatin rafitinina voalohany dia nilazany amin'ny antony ty ten'Andriamanitra zay tsinona fa fampahirezana antsika satria ady no atrehintsika ary ady tsy mora izy ty no lavitrezaka mihitsy ka mila ny fiadina avy amin'Andriamanitra sy ny heriny rehetra avy any ambony ahoana no volaza zany amin'ny andiny fahafolo ny Efesiana toko faheniny io farany mahireza ao amin'ny tompo izy zany hoe aza manorona famalina amin'ny hafa ianao na makaherany amin'ny hafa fa raha olon'Andriamanitra dia ao amin'ny tompo no makahery sy amin'ny heriny fahirezany dia ao amin'ny fanahy zany sy ny toetra sy fomba an'Andriamanitra aza mandeha araky ny herin'ny tenanao na ny fahaizanao na ny fahendrenao maolona ka nanao ny tenany mendrika zay navoan'ny Eva sy Adama satria nalay mpanady hitanao hiratra ny sainareo anapahalalana nareo hitovy amin'Andriamanitra kanefa zavatra fitaka tanteraka ary indrisy fa tsy miambintsika dia mety tratrana zany fitaka ataon'ny devolo zany fa asoavana zay menanao tsy entinao amezanao voninahitra an'Andriamanitra fa entiny ireareana ary indrindrandrindra amavona amin'Andriamanitra aza no fanadinoana azy manaraka zany voalaza amin'ny perikiopa koa dia ny amin'ny adiditsika na ny tokony ataontsika voalohany dia ny hoe mifahatra ny mifahatra dia ny hoe miazona mafy azy zany ahiorona mafy ahy aonao hoe ny tena amin'ny andiny fefatra amin'ny folo ary izy ka sikiny fahamarinana ny valahanareo ary mitafiny rariny ho fiarovatratra ny fahamarinana zay sikinantsika dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra tsy ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra fa ny sitrapon'Andriamanitra no tsara sady angasitrahana no marina dia fahatokiana sy fanoavana ny tenin'Andriamanitra sy sitrapon'Andriamanitra izy zany ina kosa ny rariny ho fiarovatratra dia ny andraisantsika sy nitokitsika ny fahandrampon'Andriamanitra ho antsika zany hoe Andriamanitra dia miandany amin'izay rehetra miandany aminy manaiky anao ny adiny dia miankina aminy sy manankina zavatra rehetra aminy manao ny sitrapon'Andriamanitra olona takan'izany dia omeny rariny izy amin'ny adiny dia ny tompo manamarina anao amin'ny adinao rehetra mety isy ny fiaretanao ary mety mamaivay zany makarary zany kanefa tsy foana eo anatrehan'Andriamanitra io tsy hoe tadiavina akory zany mba azo rariny tsia fa rehefa tonga izy ary avelan'ny tompo tonga dia ankino amin'ny Jehova tokoa milaranao ary maty azy ny alayanao sy ny ataonao izy anome rariny anao tsy homeloko ianao na ampangaina ianao fa ilay tena tompo ny fahamarinana no mame rariny ho anao dia manao anao ho marina ary zany no herina famelan-keloka zay menantsika amin'ity andro ety ina moa nataon'ny devolo rehefa melokitsika dia miapanga mba haningitro asy anao ny zavatra zay mety tsy nataonao akory azy maro ny zavatra zay ataony fa rehefa ny tompo momba anao na tsy misy masakana ny adiditsika faharoa dia ny maneo na manana ny fahavononana zava ny teny eto amin'ny teny 150 ary kiraroa ny fahavononam-panaho izy avy amin'ny fahazantsara ny fihavanana ny tongatrareo ny tompo nampiavana anareo taminy ary miaraka amin'izay torio fahazantsara hoe Andriamanitra tia ampiavana ny olona rehetra dia menatra ny devolo satria ny devolo tsy hoe fihavanana fa ady no entiny fandrafina no entiny fankahalana arak'izay atsymora zany dia aza mitakemitra foana na milofika ianao so aoka isy risiko hatrany amin'ny fanoratena sy fanaovana ny asan'Andriamanitra mazoto fa aza malainao izy mazava loatra zany tenin'Andriamanitra izany ny fanahy masina zay menantsika rariko dia fanahy mazoto ary mazoto miasa mazoto manompo mazoto mamonjy mazoto mitory ny tenin'Andriamanitra mazoto amin'ny fanomezana voninahitran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia ataovy zay ampandrofo ny fitorana fahazantsara satria io ny fitiavan'Andriamanitra zay mamango ny olona mba hamonjy azy ary andraisan'ny fiainana mandrakizay io tokoa ny tadiavin'ny devolo miravorana ny mino mba tsy hitovy dia raha mijery ianao ina marina moa ny tena fiangonana zay misy asy ianao raha jerenao fotsiny ny teti-bola dia ampafiriny io ny tena tokana ho afitoriana fahazantsara fa rehefa mitory ianao dia mahery ianao
matoky tsara n'izany raha ny tompo milaza izy any raiko izy nandeha mirakay efa miro lalana anao izy dia manokatra lalana ho amin'ny torianao fa zany tsara fa ho amin'ny fiainanao rehetra koa matoky an'io ry havana rehefa ataonao ny ain'Andriamanitra tolo laharana voalohany hitanao fa tolo-karazana fe manara-panjaitra ny sisa ary mahagaga io mahavariana akory tsy hoe tsy asy tia miasa fa hitanao fanambenan'Andriamanitra na ny asa ny tananao na ny asa borao ataonao ninninna dia izy manambona azy dia mampavokatra azy raha tonga eto soitra marina fa hoe mila famonjena mila fampahirezana kanefa famonjena atao inona fampahirezana atao inona atao hoan'ny tompo izy mba tsy hemotra amin'ny finoana masina zay mena tompo antsika ary tsy hemotra indrindra amin'ny fandoroantena zay efa nitsony tompo antsika ary mametrano ny fitokisany tsara indrindra ho antsika malona ny adinao ninina fanoerana dia hoy ten'Andriamanitra aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe nona mahalehibe azy satria tsy olona anao amaly anao fa Andriamanitra dia araka amin'ny fahalehibeazan'Andriamanitra anao amaliny anao mandono zay dia misy endrika roa lehibe ny amin'ity ady ataontsika ity ny voalaza ny texte zany ndray dia ny nify zany toetra ary ny faharoa zay tsy misaraka aminy koa dia ny ady amin'ny fanahy ratsy zany dia araka mosoratra eto hoe mba azonareo hanohitra amin'ny andro maory zany hoe fotoana fizany toetra io le lazany amin'ny apokalypsy 7 hoe izaho izy miaroloha voavonjy amin'ny andro fakapana ho fizana toetra ny mponina rehetra zay moa mety ambonin'ny tany ka andro maory io le lazain'ny Paoly any amin'ny Timoty amin'ny epistily zany dia fotoana fakapana izy io fotoan'andro fiamorana izy miefotra ny olona ny montsy fakantoavan-dalàna ary zay ny teny vakitsika ho an'ny apokalypsy 3 dia tena ao anatin'ny andro fiamorana mantsy izy amjeranao dia hoe dinio dia fantaro ny asanao fa tsy hitako ny fahataterana verena ny fitiavana voalohany bebay ianao ataovy ny asa voalohany andro mpiamorana satria kely ny fanajanana Andriamanitra kely ny fanajana zay masina atao tsinitsininy zany maro ny fakapanahy mety ampihemotra miompapana ny faharatsiana eo raha teo mianaka ny tsy fahamarinana kanefa sikinina na amin'ny finoana inareo sikinina amin'ny fiadin'Andriamanitra rehetra nareo azonareo manohatra tokoa izy zany hoe anakerinareo ary voatafery amin'ny andro maoro zany laza zany fa efa akaiky tokoa ny fitsaran'Andriamanitra dia ny fiavin'ny tompo zarovy tsara le tena amin'ny Hebreo ndray makakoa izy tsy nitany ihany no ampiroroky fa nilany tokoa mba hitoetra zay tsy azo ampirorono dia ny ten'Andriamanitra zany zay miazona ny ten'Andriamanitra fa ho levina kosa zay rehetra tsy mirona aminy ary indrindra ka hoe manohitra an'Andriamanitra sy miasany zany ary miasany fale masina rehefa vitanareo avokoa zany dia hahafatra ianareo zany hoe raha tafinareo tokoa ny fiadina zay omen'Andriamanitra anareo ary tsy fidividinareo izy reny fa tena raisinareo tokoa amin'ny fomba fangasitranao feny arahanareo ny baiky ny ten'Andriamanitra sy ny toromarika zay omeny azonareo ny ten'Andriamanitra dia hitanareo fa tsy ovongovonareo araka ny tenin' Jesosy avy niorona izy tonga ny tafiotra nameny ny trano kanefa tsy nianjery izy satria niorona tsara izy tamin'ny vatinampy tafa orona tsara mitoetra amin'ny fototra zay nanorenan'Andriamanitra azy dia tsy inona fa ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao Jesosy Kristy ny ekenao ho tompo ary tena sakaizanao tokoa ananao firaisana sy fandraisana tsy mitsatra fa hivelomanao ny ato faharoa dia niady amin'ny fanahy ratsy isika hoy Paoly tsy mitolona amin'ny famandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao fahamahinana izao matoa misy maizina dia satria misy mamafy azy ary zany tsy hoe eto amintsika ihany fa manerana izao tontolo zao ary ady ombonina ny mpino rehetra izany dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra zany eny amin'ny lanitra koa zany hoe tsy hita masitra izy ary zay no masarotra koa ty ady ty dia ny tena mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny teto raha hitan'ny masinao izy dia fantatrao dia iny dia asianao izy mety io zay taka ny fiasan'ny fanahy masina tsy fantatrao zay fiaviana avy aiza izy ary tsy fantatrao makaizy izy dia ny aditsika dia ady amin'ny fanahy fa tsy olona araka an'izany dia ady amin'ny mpanahy satria ny fanahintsika miady amin'ny fanahy ratsy ary raha miaditsika dia miady amin'ny alalan'ny fanahy masina indrindraindrindra zay herin'Andriamanitra atafiny atsika tombany atsika mba azontsika mandresy tokoa ny devoly sy ny asa ratsy ny rehetra araka ny ten'Andriamanitra voalohany teo hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina nataony tompo ho aso anao ny fanahy masina ary amin'ity andro ty dia mbola omeny feno zany raha miteny aminao izy matokianaka faovelany erikao
raisiny fanahiny masina dia araisy tokoa dia mandresy ianao dia mijoro ianao sitrana ianao afaka ianao mahery ianao ary afaka ame voninahitra zay nanafaka anao mampandresy ianao raha tapoko zany rororo dia samiady matanjaka tokoa ary araka zany dia mila fiadina mahery izy zany hoe fiadina mandresy tsy manana izany tsika maholana amintsika indrina mpanotantsika fa ny tompo kosa no manana azy satria tiantsika izy dia omeny feno antsika amin'ny fomba fiady sy ny fiatrena miady ny fiadina rehetra no raisinao izy ny antony dia satria maro ary maro samihafa nitetika zay ataon'ny devoly nampiasainy anefa koa Andriamanitra tsy ritra ny amin'ny fahaizana mamaika azy tsy mitsitsy mihitsy ny amin'ny anomezany ho asy ianao fomba sy ny fiadina rehetra entina andresy azy dia eo nantian'ny tompo ny devoly dia fa fahavalo resy dia ahoany ten'Andriamanitra tafeo avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly izy ny amoleny fanangolena roa ny hevitry teny hoe fanangolena ity ray dia ny famitahana zay ataon'ny devoly no ny fahafetsena zany ka ty fahafetsena ataonyity dia misy tanjona kendrena zay le hevitra faharoa dia ny ambabo anao ka le hoe fanangolena am'izay fotoana zay dia ny famatorana anao ngoly ka tsy afaka mietsika intsony taka ny ngoly mietsika zany arak'izay zay tsy mentetra amin'Andriamanitra fa hoe mandeha araky ny sainy fotsiny voa mandeha araky ny herin'ny tenany voa satria tsy amin'ny herinao nantanjakao fa amin'ny fanahy Jehova ka reny olona matoko tena matoko ny hery matoko ny sainy reny ary matoko ny sitrapony ny heviny zany dia ireny indrindra ny tena revony devoly moraha zay ny toeriny devoly andositra anareo izy azafiny zany fa tsika moatsiny tsy manao dia ohatrany mahavoana mahery ely dia devoly matofeno ny faharatsiana satria avelatsika olon'Andriamanitra anao ny ataony ny ratsy fa rehefa arehetra ao mijero filazany tsara misy aizina ny toetra ao tsy misy ka dia mahireza rehavako araky zany Jesosy fitoriana noho izany raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra avokoa satria ny devoly araky zany dia mampiasa ny tetitra sy ny fomba rehetra anangolena sy andresena na dia ny olon'Andriamanitra azy dia ahoana no nampiasainy lanja fitaka vosodratsy fiampangana fansorapotaka fampitahora sy ny sisa zany ny fomba fiasany ninninna kosa nefa ataon'ilay ratsy na mety hoe setrasetrany zay zany farateny sanatry zany mahery lay momba antsika tsy azo fitana izy tsy azo angolena izy tsy azo ampiororona izy mahalala ny zavatra rehetra manan-kery fahefana andresy fahavalo ara-mpandresitro ny olony zay miankina aminy amin'ny zavatra rehetra ka dia mankahalany reny mpampitahotra reny halany io tsy zakany io tsy tiany io avy any no andringanany azy satria fa nafitiavana izy fa ny fitiavana tsy mampitahotra fa mamitoky izy zay ma Jesosy an' Jesosy eo ny ten'Andriamanitra fa ny faindreny zao tontolo zao izy dia fahatalana eo natrean'Andriamanitra fa voasoratra hoe ny afetsen'ny endry ihany mety misambotra azy zao vatoko fadimy fatelombinifolo zany hoe fampilatanan'Andriamanitra daholo nge ninninona tetika atao ary takany tamin'ny androny Davida rehefa hiady izy dia teo moronatana mpaminany sy nanampy azy dia izy raha teo zany hoe nambaran'Andriamanitra azy zao no atao mandrofo ianao na mbola tsy mandrofo am'izao ora ianao zao ny zavatra ataonao dia milaza zany fa hitan'Andriamanitra efa fantany avokoa ny zavatra rehetra okotoky lehibe ho antsika zany eny mety ho takatrao na tsy takatrao satria mety tsy ho takatra manontolo mantsy le hevitr'Andriamanitra zany makely hery atsika io Andriamanitra tsy tapidalaka le ary ny tenin'Andriamanitra tsy hafatorana izy no anolontsainan'i Jehova ho izy sanatry zany izy ny tompo ny saina so ny fahendrena ary operatana no rehetra ao ay ny baiko azy dia matoky tsara ny amin'izany tsika hatalana ihany maivana ihany ary fona ihany ny hevitry ny endry Jehova no mahalala ny hevitry ny endry izy fahazava-polo zany salamo 7:20 ninninona tetika ataon'ny fahavalo araky zany riavana ninninona fitokisany amin'ny afetsena ary frère ihany ny tompo teny fantatra hoe zao nataona ianao tanevinao sisisa Andriamanitra tsy baikony zany bony lavitra noho izany izy ary mahery lavitra nizany merina ka raha mitabataba azo araky ny tena amin'ny salamo faharoa hoe nijenitrisy amin'ny tena moany ny firenena mitabataba inao nataon'ny tompo azy me azy izy izy araky zany dia omeny ny tompo atsika ny fiadina mba andresetsika ko karazany reo raha volazan'ny tenin'Andriamanitra fidina amin'ny hoe fiarovan-tena iray ary famelezana ny anankiray inona ny fiarovan-tena araky ny tenin' Jesosy miampena mandrakariva amin'ny vava
eny andiny fahavalambiny folo zay mifakitsika tamin'ny texta teo mahery ianareo zany andresinareo ka andositra zany zavatra rehetra zany an'le fiamorona zany sy ny fahafatesana vokatra zany ary hitsangana na koa dikany sasany hoe hahatsangana eo anatrena zanak'olona dikatra varaiky amin'ny roapolo andiny vena amin'ny telopolo zany dia hoe Petera apôstôly magnona tena miambena fa amin'ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka andino amiero mitady zay arabany amin'ity texte ity nitsindriny amin'ity fiarovateny ity dia lazainy eo andiny fianambiny folo fanampon'izany rehetra zany taniny finoana ho ampinga ho izy azonareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetrarehetra zay alefan'ny aratsy matoa manaikitra ao aminao le zanatsipika satria avelan'olo rehetra ao anatin'ny fonao vonoy ny ampinga finoana eo ampangino ny feon'ny devoly sy ny asa ratsiny dia ny avaty anao fa ino ny tena tiany devoly dia mampahory olona ka raha ianao varivariny iny tsy miorina fonga tsara dia tratry ny aia-piaino na tratry ny aia-mbola tratry ny aia-ny hoe atory anosa tsy atory isy ndray be fampangala dia ty aminay aty sy ny sisa aia lasa talim-piainanao fa tsy me finoana mpangino amin'ny finonao izy mba tsy haningotra nininona ny finao eo anatren'Andriamanitra fa nisy adanan'Andriamanitra zay masy indrindra zay tsy takatry ny fiainako omeny ho an'ny malalany rehetra zany zay ty azy dia raisy ny famonjena zay fa nataony tompo ho fiarovan-doha zay anamarinan'Andriamanitra anao ka tsisy afaka hanamely koa anao eo anatrehan'ny tompo mba hanananao le fieritreretana tsara fiadanam-po amin'Andriamanitra ka ny raha tsy fanany tsy manana fiadanana fa ianao kosa nataony tompo hoe zanaky ny fiadanana dia nomeno anao feno ty hoe fiadanana aky ny teny Jesosy ho amin'ny mpiarany rehetra hoe fiadanana ho anareo zay ny fiarovana ny amin'ny famelezana kosa dia ahoana ny tsoratra masiny eto raisy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy dia ampiasao ny sabatra peo avy Jesosy ampianaro ampiasa sabatra ampiasao ny tenin'Andriamanitra zay velona sy mahery pero efatra roambiny folo raha miteny doka tony milaza tenin'Andriamanitra zany hoe misy fahamasina ny teninao tsy teny foana izy misy indraindray efitra veritsika mariny zao dia vao maika tafotona le olona tsy resy lahatry satria mandeha amin'ny herin'ny tena tsikitsika fa mba sy hivavaka kely ihany vavaka ny manamasina ny zavatra rehetra da ny tenin'Andriamanitra rehefa hoe dia lasa afo toy ny afo mandoro izy andevona ny tsy fahamarinana ny faharatsiana dia fantatritsika ihany tolom-bavaka nataon'ny tompo antsika raha eo manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana io no mandresy ny fahakovana rehetra ary io natonga ny Paoly ampahery ny Kolosianina hoe aoka ny tenin'ny Kristy io izy hitoetra betsaka ao aminareo zany hoe aoka ho feno ny tenin'Andriamanitra nareo ny sain'Andriamanitra nareo ny hevitr'Andriamanitra nareo aoka ny tenin'Andriamanitra hiteny ao aminareo io tsy haitro eny io dia loharanomaina mibohiboka velona io tsy miato le fiasan'ny tenin'Andriamanitra ary ho anao toko ho anao hery ho anao ary fandresena feno ho an'ny olon'Andriamanitra ary ny tampony amin'ny fandresena zay men'Andriamanitra ho an'ny olona satria ady dia izy tenany mihitsy no momba azy satria isika voafetra kely hery dia ny tompo zay tsy mba voafetra ary mahery indrindra izy no miady ho antsika ary miady hiady tsika miantoka ny fandresena ho an'ny olona Jesosy ona tokoa izy aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matokia zao efa naresotolo matokia fa tsy nahafoy anao a matokia fa tsy hoe manodidiny maso koa tsy ahita tsy ahalala ny fahorianao zay efa naresy tontolo zao ary maharesy ho anao zay ny Jesosy tsika zay Jesosy mpandresy ka ny fomba omban'Andriamanitra ny olony dia raha fintinina nanavotra atsika izy tamin'ny rano raha niakatra ny ambony izy dia mbola mifona ho antsika namarinana antsika ary dia mametoky fa ombatsika ny teny zay fanomeny tamin'ny alalan'Isaia mpaminany ho anzanak'Israely fa izay dia mbola omeny ho asy ianao meny ho an'ny fiangonana meny ho an'ny fiangonana mino rehetra aonao izy mpanompoka ianao ry Israely fa nividiko tsy mbanariva aza matahotra ianao fa mombana ho aho raha mieritreritra foana fa izaho no Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanànan-kavanana ny fahamarinako indro omena na sy angay ahy zay rehetra tezitra aminao mitsinitsinina izy eny ho levona zay miady aminao satria izaho mombanao zay atoko faraiky amby efapolo andiny fasivy ka faraiky amby folo ka nahalala ity hoe fomban'Andriamanitra mahery ny olony ity Paoly tao anatin'ny andiny dia aonao izy
raha Andriamanitra momba antsika izy no matoetra antsika satria fantany fa ny tompo dia miray antoka feno amin'ny olom-bo fidin'Andriamanitra indrindra amin'ny ady izay ataony ny amin'ny tompo zany dia ho izy manotro noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay teantsika fa milaza izy fa tianao ary amin'izay tena hiverinao fa tsy zakanao mampilentika anao maharery ianao eo Jesosy efa niraisy ny toam-peratana amin'ny atsika rehetra ary ny amin'izany indrindra nanekeny hatramin'ny fahafatesana azy raha tsy indrindra dia teo amin'ny fijaliana dia nidinany tany amin'ny fiainatsita Jesosy nandresy ny fahafatesatra amin'ny fiainatsita tsy resy ninninona izy ary mandraka ankehitriny dia mitoetra izy araka ny teny hoe indro velona onjy ary velona mandraka izay raha ny fahavelomany dia zarainy masy ianao satria velona dia ao velona ianao mandresy dia mandresy ianao isandratra amin'ny voninahitra Kristy no mandresy nota dia asandrany ko ianao zany ny fitiavan'i Jesosy izay tsy resy fa mandresy ny zavatra rehetra na fahorina na fanantrana na fanenjena na mosary na tanjana na loza na sabatra mandresy izao rehetra izao satria milaza fa tompo izy ary tompo indrindra zany dia misy tokoa reo ohatra sy tantara ny amin'ireo olon'Andriamanitra nataon'ny tompo nandresy no izy momba azy ry Abrahama dia nahery anazy Mosesy raha teo nandresy amin'ny Farosy zao miaramilana Davida mpanjaka dia nampetry ny fahavalony rehetra ry mpaminany navakipetroko andreo mpaminany ny bala zay nirehary any maro hafa koa tsy ary voatonony reny ka samy nahery izy rehetra satria Jehovah tompony maro ilay nahery taritafika mahery nomba azy dia atraty amin'ny testamenta vaovao da ahoana ny tenin'Andriamanitra hoantsika amin'ny alalan'ny zanapôstôly anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe tompo ambony indrindra zay ao aminareo no zay eo amin'izao tontolo izao zany voalohany fefatra andininy faefatra fehitsika sy faranantsika midinika amin'ny adin'ny olona indrindra amin'ny adin'ny finoana fanekena ny tompo sy ny sitrapony dia tsy mamela azy io revy ny tompo fa Andriamanitra mihitsy miadiny adiny ary manarona voninahitra azy da dia ny fitafim-pandresen'Andriamanitra meny azy ny fisandratan'Andriamanitra manetsaka ny fahavalo fitoeratongony izany nataony azy omena herina reo izy andresenareo ny hery rehetra nana ny fahavalo ary zany mampitsangana ny mpiandro rehetra mandresy ny asan'ny devoly zay tsy resinao dia irahany tompo ireny ary ny tompo mahery ao aminy zao ny lehibe ary tampony atanteraka zany hitafio la fitafiany fahendrena fitafiany fandresena fitafiany voninahitra hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miany amin'ny nofo atanteraka amin'ny filany ka manatelo folo efatra ambin'ny folo aza mandeha ara-nofo ianao mandeha sitrapo fa isy ampon'Andriamanitra ihany no velona mahere zao amin'Andriamanitra ka hery amin'Andriamanitra ary ko Andriamanitra mihitsy no ataonao herinao izy mandry enteheranao dia iseho ny famonjen'Andriamanitra fa ny famonjen'Andriamanitra dia akaiky zay rehetra miantso azy tsy mba miavona koa izy zay rehetra miankina aminy ary manakina ny adiny aminy dia fa eo ny tompo vonina hiady ho azy teny Mosesy fa name tokony Israely izy teo raha miaramila amin'ny farao efa monimona ny zanak'Israely hoe lozy ty nataonao ro Mosesy aleonay ny zana tany Egypta ihany dia aonao izy Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina aleo diso mivavaka am'izay miresaka be na hoe mamony mieritreritra dia tahaka izany teo tamin'ny andron'ny Josaphat raha tonga reto Moabita moaviady amin'ny tenin'Andriamanitra izay nome satria ny fanahin'Andriamanitra no nampiteny azy azo matahotra na mivadiko ny amin'ireo olona betsaka ireo nareo izy fa tsy anareo niady fa n'Andriamanitra inona tokony ataoko dia miantso ny tompo aho dia entao aminy miadinao zay adinao rehetra aza misalasala fa amin'izany manomezanao voninahitra azy ary izany dia naposaka ny voninahiny aminao izy dia ny tanamasiny ahinjiny fa tsy fony tanan'i Jehovah ka tsy hamonjy ary tsy naladalovana ny sofiny ka tsy ary masina indrindra ny teninao zay rehetra mandre zany dia maty aza dia ho velona dia afindranao tokoa avy amin'ny fasiny zay misy azy ary miditra amin'ny fanjakanao be voninahitra feno famirapaty-ana dia ny fanjakan'ny fiainan'Andriamanitra zay tsy ho levina mandraka zay tsy mba misy pentinao tsy mba misy alika ao tsy misy fiketronanao fa ny fahamasinanao zany no lovanao ambony zay zarainao aminay koa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sotranao Jesosy eo ary dia ampahareto amin'ny fiainan'ny tenin'Andriamanitra tokoa zay atao ho ty miaino ny feonao
fa ianao no mahalala an'izay anao ary ny ondrom-pito mahalala ny fepoenao ka manaraka saotra anao n jesosy eo amin'izay fa nomenao ary mbola tanteranao ho anay tsirairay avy rovonahitra andriamanitra hatram'izao mandrak'izay amin